Fakanan-keriny olona manana toetena varira misy famatsim-bola ao ambadikany. Fanavozana manontolo ny lisym-pifidianana. Fomba fiasa tamin'ny fanaovana ralina no misy amin'izao. Taom-baovao malagasy efa fantapatatra ny mety iseho amin'ity taona ity hoy ny mpandala fomba. Faltafaraka amin'andreto mikilasy mivavy ato anatin'izao fampalalam-baovao izao manatitra ny arabary manasanao anaraka ny antsirim-baovao hatramin'ny farany. Tontolo Sandroany tetsy amin'ny Akadémie malagasy ny antsoina hoe 3e entretien d'outre-mer Madagascar, la France et l'océan Indien. Lohahevitra maro no novelabelarina androany izay natrian'olo manakaja maro ary anisany nanatrika izany ny filomarika Ravalomanana. Zava-dehibe ho izy ny fifampizarana tahaka izao ary tsara amafisiny indrindra fa fifandraisana amin'ny any ivelany. Asinandria Malala sy Taiziniana. Tena mbola tsara fifandraisana amin'ny any ivelany ny filomarika Ravalomanana. Ankoatrareo manampaizana frantsay niarany takosina tamin'ny androany nandritra ny séance spéciale 3e entretien d'outre-mer Madagascar, la France et l'océan Indien tetsy amin'ny Akadémie malagasy dia ankoatran'ireo akademisiana frantsay sy ny mahasovin'ny Frantsa eto Madagasikara izay nifandray tsara taminy dia nifandray tsara taminy ihany koa ny manampahaizana malagasy. Ity fifampizaran-kevitra natria ny filomarika Ravalomanana ity dia efa fanao ny akademisiana malagasy sy ny akademisiana frantsay sy ny avy ao La Réunion ahafahana manatsara ny fikarohana sy ny fanapaharihana izany amin'ny vahoaka. Sy roa arivo tonga tany Paris zay akademisiana gasy nisy ady hevitra be dia be natao. Tonga eto loatra zareo miaraka amintsika mandritra ny ray andro iady hevitra momba fiaraha-miasa ary misy malagasy efatra anao velakevitra zany zareo koa misy maraitserivo zany dia rehefa avy eo andarinao le zavatra fa fiaraha-miasa amin'ny akadémie malagasy Académie des sciences d'outre-mer ary Académie de La Réunion zany amin'ny fijerevana le zavatra azo atao amin'ny resaka fikarohana recherche zany ary amin'ny azahoana manaparitaka ny vokatry ny fikarohana amin'ny vahoaka. Zava-dehibe ny fifampizarana tahaka izao ahafahana mandranto fahalalana vaovao hoy ny filomarika Ravalomanana. Ny mahasovin'ny Frantsa ihany koa dia nanamafy fa manana fifamatorana amin'ny lafiny maro i Frantsa sy Madagasikara raha tsy laza fotsiny afa-tsy ny ara-tantara. Araka izany dia tokony amafisina ny fifampizarana tahaka izao hoy ny filomarika Ravalomanana. Tena misy ara-tantara satria ny fanamafisana ny fifandraisana eo Madagasikara sy La Réunion ary Frantsa ilaina dilainy zay satria araka ny fanazavana teo ny ambassadeur tena maitsy injery an'izy mihitsy ary hitako dinamika be izy hoe isika ingeo izy tsy afaka misaraka noho ny tantara teo aloha isika anio izy tena manana fifandraisana akaiky na ny fiarovana ny ranomasina na ny etỳ kibon'ny tany indrindrindrindra izy ny eo amin'ny asan'ny francophonie aty Madagasikara voalohany tsika araka lesany teo tena mety za aloha mahita hoe mety izy tsara mafisina. Nareo hoe malala fa ny ahafahan'ny olona mahay zavatra nge avy amin'ny fianarana ary ny fianarana tsy azo raha tsy tamin'ny olona manampahaizana manana ny fahalalana toy izao zay mahatonga azy hoe Académie des sciences d'outre-mer. Zaraka gabe tafiditra zao anatin'le boky iny dia tiako asehoanareo mihitsy le gagabe ao anatin'le izy ary mba mafisy zany zay fifandraisana zay. Tena faly misy hoe tonga ty mbola nanatrika nytikatra fanokafana an'ity colloque de jour ty. Tazana nanatrika ity fotoana ity ihany koa ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Ny farana androany ihany moa ny fifampizarana fahalalana ity ary roa hevitra maro noho ny fifampizarana nandritra izany toy ny fitombon'ny mponina eto Madagasikara lanjan'ireo orinasa frantsay eto Madagasikara manoloana ny toe-karena malagasy ary ny maro hafa. Fananatanteraka fihaonana tamin'ireo mpanao politika solitena mpiangonana sy firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fifidianana dia avy nivy ny firaisamonim-pirenena Safidy Omaly ny vohitra nandritra izay fihaonana izay fa mbola maro ny fanatsarana tokony atao amin'ny zotra-pifidianana indrindra fa amin'ny fanatanterana ny fanavaozana manontolo ny lisy-pifidianana. Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prancy.
Mbola tsy tratra ny tanjona napetraky ny Sony dia ny asoratana anarana mpifidy misy 13 tapitrisa mandritra ity fanavaozana manontolo ny lisy-pifidianana ity. Mbola maro ihany koa ny fanatsarana mila atao raha ny valin'ny fanaraha-maso nataon'ny firaisamonim-pirenena. Nahitsiny avy amin'ny firaisamonim-pirenena safidy raha nilaza androany fa fomba fiasa amin'ny fanaovana ralina na ny révision annuelle de la liste électorale no misy amin'izao fotoana izao fa tsy fomba fanao rehefa manao refonte totale akory. Isy fiatraikany maro indrindra amin'ny lisy-pifidianana ao ampiasaina ity fomba fiasa amin'izao ity. Ny 5 isanjato ny tontolon'ny fifidianana nefa dia miainga avy amin'ny lisitry mifidy avokoa. Mila manova fomba fiasa araka izany ny avy eo anivon'ny Sony izay tompona andraikitra voalohany mba hisian'ny fifidianana madio sy mangarary araka ny rehetra. Nisy tanjona napetraka zany tao anatin'iny hoe raha 13 tapitrisa izy dia hitantsika fa mbola tsy tratra ao anatin'izay raha tamin'ny fanaraha-maso nataonay dia ataontsika hoe teo amin'ny janvier zany le izy dia teo amin'ny 17 isanjato zany ny tratra tao anatin'izay dia na dia izay aza misy ataontsika hoe misy zavatra tsy tratra zany tao anatin'iny raha atao tonga dia atao banky tokana le izy dia lasa miverina ohatrany hoe mitovy amin'ny ralina ihany les révisions annuelles de la liste électorale satria ny voalohany tiako ataoko hoe fanamarianao anatin'iny dia hoe lasa ny olom-pirenena indray lasa manatona eny amin'ilay toerana izay zany aloha raha voalohany faharoa manaraka izay tsy isy tsony le azo recenseur izay miasa ao anatin'iny fa lasa le onivon'ny fokotany zany hoe misy an'ilay azon'ny cellureux zany ao anivon'ilay fokotany dia lasa cellureux indray zany ny ataontsika hoe manantanteraka anazy nefa raha ataontsika hoe jerena reo cellureux dia ny akabetrahan'ireo mbola le olona ao anatin'ny fokotany ihany ao anatin'iny zay mety anisany anankiray hoe tsy mety tsy mampazoto ny olom-pirenena ve satria zay le fametrahana an'izay hoe manao ahoana satria hitantsika reny le hoe fanoloana se fokotany hitantsika ny zavatra manodidina ny any amin'le fokotany zay tamin'le fifidianana teo aloha. Mila fandrindrana tsara ny fomba fiasan'ny Sony eo ampanantanterahana fanaovazana manontolo ny lisy-pifidianana. Efa maro ny olon-tsotra sy ny antoko politika no nahita lesoko amin'ny fanatanterahana amin'ny fanosana mpifidy amin'izao fotoana izao. Manodidina izay vaovao izay ihany mahavelom-bolo ny fahavitrihan'ny olom-pirenena misy soratra anarana anaty lisy-pifidianana amin'ny komina Ambohijanakatra ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazetinay teny an-toerana. Samy manana ny fomba fiasan'ny fokotany saingy mazoto kosa ny olom-pirenena isoratra anarana. Asin'Andriamalala sy Taiziniana. 70 isanjaton'ireo olom-pirenena no efa voasoratra anarana ao anatin'ny lesitry mifidy raha ho an'ny komina Ambohijanaka manokana. Mazoto ny olom-pirenena isoratra anarana hoy lefitry ny bentanàna. Ny mahakasika ny lisy-pifidianana indray dia anisan'ny zavatra mahafaly ihany ilay izy satria tamin'ny desambra teo zany rehefa nojerena zany ilay fahavitrihan'ny olona dia eo amin'ny 70 isanjato eo ny olona mansoratra anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana ary mino fa hiotran'izany ary eto dia manentana atsika mponina Ambohijanaka tongava misoratra anarana amin'ny pokotany ataovy anatin'ny lisy-pifidianana ny anaranao satria miantoka ny ho avin'ny firenena ny fandrotsanao vato amin'ny fotoana ny fifidianana. Antoka iray ialanao ao anatin'izao fantrana lalina sy fijaliana izao ny fisoratanao anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana. Noho izany ary soratiny anaranao ary mbola manam-potoana hatramin'ny 1 Mey avy izao ny olom-pirenena isoratana anarana eny anivon'ny fokotany. Marary toliara tsy miroro indrindra ireo tanora marobe fa tsy misy mpijery ho ny solotenan'izy ireo vahaolana tokana no ahafahana manarina ny Madagasikara dia ny fifidianana ihany ka anentanana ireo tanora manerana nosy. Afitra Sondrebe Simano Randriamalala. Tonga ny taraina ny olana ara-tsosialy iainan'ny mponina ao Toliara ny zanaky ny faritriny androany. Maro ny tsy fandriam-pahalemana, ny asa tsy misy, ny fahatapahan-jiro tsy misy fiafarany. Marary ny tapany atsimony amin'ny fampandrosoana ny sosialy ny fanazavana. Ny fampanentanana nomena ny tanora tsy hita. Tsy afa-po aloha. Tsy afa-po satria afaka azo porofoina tsara zany. Satria anarivony ny tanora mahavita fianarana eny amin'ny université mandray fa tsy mahita asa. Ny afarany manao gravazy, mitarika posy, dia ny sasany miteraka insécurité eo amin'ny tanàna. Dia ny resaka sakafo indray tena olana be mihitsy io. Satria ny omena vary anio tsy ho solution durable. Tsy maharitra zany. Ary zany anisan'ny tsy ekenay tanora ao amin'ny faritsy Toliara. Dia ny any Toliara 2 manokana dia tsy ekenay
ny fanararaotana ny fahefana omeny vahoaka nefa tsy misy zay resaka redevabilité tokony tamberina ndraiky sa miverina amin'ny vahoaka satria lasa tsy lasa ohatrany hoe mandeha ho azy zany fiainana. manoloana zany dia nanentana ny tanora mba hisoratra anarina sy andray anjara amin'ny fivitianana ho fanovana ny tantaran'ny Madagasikara ihany koa ity tanora solitenan'ny Toliara ity. Mbola tsy tara satria ny fividianana rasanantsika tsy raha hoe ahembotra indray satria raha ho anay tanora dia efa vonona ary faleo crise politique izay misy eto foana dia ny fividianana tokony hoe io 9 novembre hoe fa napetraka dia io zany fa tsy mbola vata hoe ahembotra ary satria lasa mitarazoka foana ny firenena dia zay zavatra zany anentana ny tanora hoe ndafo atsika fa mbola tsy tara amin'ny fampandrosoana ny firenena fanentanana ny mpiarabelona amintsika amin'izay resaka fifidianana zay. Pejy ny fampianarana tapabolana taoriany fihetsiketsehana izay nitarika ny fiadidiana université n'Antananarivo anidy vonjomaika ny polytechnique Vontovorona niverina nidina andalambe indray ireo mpianatra io maraina io fa nisy ny fifamalinana sy fifampiatsiana teo amin'ireo mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana nambaran'ireo mpianatra fa tsy mbola nahitam-baolana hatramin'izao ny olana sedran'izy ireo izay efa nitakina hatramin'izay dia ny vanjom-pianarana sy ny fanarenana ny fototr'avitrasa mpampianarana tsy tsaratra ny fitakiana raha tsy mahazo valy ny mahafapo ireo mpianatra. Fananaitra ny maro nahita ny fanapahan-kevitry ny prefet ny Toamasina ny voalohan'ny volana martsa teo dia ny fampiatoana ny fandroan'olona miala amin'ny toerana iray. Tompona andraikitra voalohany eny anivon'ny distrika iandreketan'ny prefet raha ny fanazavana nentina pahelalana iray androany. Jessica Miray sy Andry Rakotomalala. Ny fahasivy volana martsa teo no nivoaka ity note navoaka ny prefet ny Toamasina ity mampiato ny fandroana olona iala amin'ny toerana iray. Antony no ny fanomanana fifidianana filohan'ny pirenena ny volana novambra sy desambra izao. Solitena mpanjakana afaka misolitena ny praiminisitra ny prefet raha ny nambarana pahelalana. Azo ataony manandrara voatohitohina kosa nefa ny mampiakatra ny rara. Ka ny zavatra azon'ny vahoaka atao amin'izay zany zay olona manana tombo mahatsapa fa voatohitohiny ny tombotsoany amin'ny tsy fanaovana an'le fanatanterahana an'le didy dia afaka mitondra ny raharaha eo anolohan'ny tribunal administratif ny Toamasina dia mangataka fanafoanana an'io didy ny raisin'ny prefet io ao anatin'ny 3 volana nanomboka ny voahany iny fanapahan-kevitra. Hatreto aloha tsy fantatra mazava ny fifandraisan'ny fanomanana fifidianana sy ny fampiatoana fandroana olona iala amin'ny toerana iray. Ny datin'ny fifidianana raha teo tsy mbola nankatoavin'ny governemanta ka ny prefet ve izany no miandidy mialohan'ny praiminisitra. Tsy tokony ho raisiny isaky ny tranga ihany koa ve na ilay antsoina hoe cas par cas fa maninona no atao amin'ny ankapobeny toy izao. Tsy tokony hamoaka didy mikasika fanesorana olona ihany koa ve izany ny mpitsara mba tsy hiasan'ny vaditany fa efana avy aiza no anana ny prefet mampiantona didy toy izany. Mitaky ny fialan'ny lehibe ny farim-piadidy mpampianarana ao Betroka ny mpampianatra ao an-toerana tsy mazava ny antony fitakiana. Nisy moa ny filanjana sora-baventy nataon'ireo mpampianatra nanehoany ny fitakiny androany. Eo amin'ny vaovaon'ny sosialy kosa indray efatry ny ela no ny antraika anaty atovilany malagasy ny fantrana sy ny fasahirana nalalipaka amin'izao fotoana ny vidim-pianana izao dia vitsy tena vitsy amin'ny malagasy no mahavidy vary amin'ny kilao ny amin'ny gonomo efa isaina amin'ny ratsantarana sisa. Asin'Andriamalala sy Tahinena no mitatitra izay vaovao izay. Azo isaina amin'ny ratsantanana sisa ny malagasy mahavidy vary amin'ny gony ary tena vitsy ireo mahavidy amin'ny kilao amin'izao fotoana izao. Tafiakatra R200 zao ny kapoaka ny vary tena marary hoy ireo tsy mandady arina. Ny amin'ny kapoaka tsy vitako lafo loatra le izy. Ny amin'ny kapoaka rehefa tsy hita izay anaovana anazy fa zany tsy maintsy vidiana le izy. Majinika aloha dia tena sahirana raha ohatra anay tena sahirana satria miakatra isan'andro le izy zany dia tokony mba hoe mila mijery amin'ny fanjakana. Taloha za raha mahandro vokapoaka dia tsy maintsy ahena rice papany nefa ny ankizy tsy mahalala an'izany hoe hanina izany fa tsy maintsy nefa tsy maintsy ahena
tsy maintsy ahena kapoaka arotsaka amin'ny kapoaka fa tsy matakatra amin'ny kilao tompoko ka zay nanao hoe tsy matakatra an'le amin'ny kapoaka zay fa raha mba mekena vidim-bary zaka ihany le vary 5000 tompoko ny zakanay fa lafo loatra izay varotra tsy malafo nefa ny vidim-piainana miakatra vola zany tsisy nefa ny mpianatra zay manana mpianatra dia aiza raha zany ny ainanay manamafy izany ny mpivarotra amin'ny kapoaka ny ankabeazan'ny vary vidian'ny olona amin'izao fotoana izao 50 ariary farafahakeliny ny fiakaran'ny vidim-bary ary mila ho isaky ny mankentana izy ireo no miakatra hatrany izay vidim-bary izay vary nandray tonga dia misy fotoana izy tonga dia miakatra 300 isaky miakatra ambondra ndray 50 isaky ny kilao io isaky ny kilao 50 eo izany farany kely 50 eo izy miakatra farany kely izany vokatry ny fitantanana ataon'ilay mpanonga-panjakana tamin'ny 2024 izao ilay lokaloka fa anatsara ny farim-piainan'ny vahoaka izy tamin'izany fotoana izany fa ampitehana manara-penitra aloha izao zava-misy ankehitriny mila mandray lesona amin'izao zava-misy izao ny malagasy fa tsy anaiko ho lehibilehibe indray amin'ny fampisehoana sy ny fizaram-bola amin'ny fifidianana ho avy ny anakay indray amin'izao ny fakana ankery ny olona manana toetena varira atao anatin'ny ty taonay ty fotsiny trangana fakana ankeriny varira enina noho ny seho teto Madagasikara mbola lavitra ny adon'ny fikambanana albinos de Madagasikara mana izy ireo fa misy famatsim-bola mihitsy ao ambadika ity fakana ankeriny ity Jessica Miray sy Andry Rakoto Malala vao ny farany herinandro teo ity trangy ity zazavavy kely variry iray nisy nakankeriny tao amin'ny komina Manatenina distrika ny Taolaniaro avitry ny mpitandro ny filaminana rehefa nisy nakankeriny iray volana lasa zay na dia efa avitra sy tomantsara azy izy nitaraina indray aman-dreniny ho tsy manana fahafana iaro azy intsony ka ho alefa ao amin'ny fiangonana Loterana ao Farafangany Olivette efa saika faheno isan'andro ity fakana olona manana toetena variry ity eto Madagasikara amin'izao misy mihitsy ny mamony ainy tao anatiny efa taona izay ny tena nampirongatra be ity trangy ity resaka finoana atao sorona ny tena nampirongatra azy ity tany amin'ny Afrika Atsinanana tany ny aingany izy io tany amin'ny taona nanomboka tany amin'ny 20 tany dia taty amin'ny taona 2014 taty nanomboka nangingina ny tany dia nipita amin'izay izy io aty amintsika amin'izao raha ny hypothèse izay eo anivon'ny fikambanana dia satria raha natao ny fanadiadiana tamin'ny zavatra mitsanga tany Afrika dia saika hanaovan'olona karazana finonom-pô nanaovana sorona zany hoe misy ny olona mitaiza fanafody dia makany amina mpimaso dia mahazo torohevitra hoe ny olona varira no atao sorona fa eo ihany koa rahantsika malala misy ireo manao exploitation minière izay mitady sorona dia anisan'izany ny fanaovan'ny zareo sorona olona varira raha ny fanazavana voaray hatrany rehefa akaiky fifidianana toy izao ihany koa no anisan'ny tena mampianaka ity trangy ity misy fampiasam-bola mihitsy ao ambadiky ny fakanan-keriny zany hoe misy olona mampiasa vola mahatonga ny sasany mbola manana finiavana ihany miriska ao anatin'ny fangalarana an'izay olona manana toetena varira to Madagasikara enina ny tranga misy efatra azo ndray mbola tsy hita amin'izao ny tany faritsy Maintirano mbola tsy hita ny akizy aminay 12 taona ny faritra atsimo iray manontolo iny no tena ahitana trangana halatra varira ary eo amin'ny faritra Iorombe no tena ahatrarana azy rehefa mandeha ny fanadiadiana mahatsiaro miady rehetra ny olona manana toetena varira sy ny ray aman-dreny manana zanaka varira satria tsy mbola misy ny fipetra manokana no raisina iarovana azy ireo vokany mbesaka amin'ny zaza varira no tsy alefa ny ray aman-dreny mianatra intsony no ny tahotra ny fiangonana no mandray atanana ireo tena tapidalakale toy ny amin'ny fiangonana Loterana ao Farafangana iarahantsika malala nge vokatry io trangy io dia be da be ny abandon scolaire ny olona manana toetena varira ary ny fikambanana amin'izao dia anatin'ny drafitra asa miandro fikambanana ny réinsertion scolaire n'ireo zaza ireo amin'ny taona ho avy iny fa ny tena zava-misy eto amintsika dia mbola tsy misy zany ny tena hoe fandraisan-drano raikitra tena hoe mafonja tsy maty manota ihany koa ny olona tompony antoka amin'ny fakanan-keriny eto amintsika efa nisy voasambotra izao tany Amboasary ny volana Aogositra 2024 saingy efa afaka madiodio izy efatra amin'ny rahalahy rehefa miriaria amin'izao fotoana izao raha ny antota nisy tsy mbola ofisialy
manodidina ny 7 ny olona manana toetena variry eto Madagasikara amin'izao. Vaovao ny trangam-piarahamonina olona 5 nampidirana amponjavonjy maika rehefa avy niatrika fitsarana ry 13 hafa namoahana didy fikarohana avory tamin'ilay raharaha lozan-dranomasina ny tranga tany Ambilobe ny 12 martsa lasa teo. Anisan'ireo mbola karohina amin'izao ny tompon'ilay sambo raha ny vaovao. Ratsaivina nitondra mpifindramona antsokisoky ny kasa hiazo any Mayotte ity sambo ity no rendrika teny an-dranomasina olona 30 no maty vokatra izany. Efatra tamin'ireo pandeha 7 voalaza sisa novelona raha nitatitra raha ny vaovao dia ny noho ny fitsarana ihany koa ireo tafavoaka velona tamin'ity loza ity ka samy efa nahazo fahafahana vonjy maika izy ireo izay mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Pejiny toekarena SOS Vany marary ity sy ampiariny ity eto amintsika mitaky ny anafoanana ny CNV ny tokony hanajana ny fanalalahana ny siatry lavanilina ny fikambanana SOS Vany efa tafakatra 4 niso ny voangona hatramin'ny androany makasika izay. Jessica Miray sy Andry Rakotomalala. Nanao fanambarana omaly ny vovonana SOS Vany eo amin'ny faritra Isava. Tsy manaiky ny amerana ny vidiny lavanily ireto farany na ny hividianana na ny amarotana azy. Miantso ny amin'ny tokony analalahany ity sy ampiariny ity ihany koa ka noho izany mitaky ny anafoanana ny CNV na ny Conseil national de la vanille ireto mpandraraha ireto. Potika tanteraka ity sehatra ity hatramin'ny ampidirana ny CNV. Efa maro tamin'ny mpamokatra amin'izao no mivarotra ira etsy ariary ny lavanille masaka raha novidiana rotapitrisa ariary izany teo aloha. Nanome 27 rano fanjakana hatramin'ny omaly ny fikambanana SOS Vany anafoanana ny CNV. Hatramin'ny androany ihany koa tafisakatra 4 ny tantsa ny mpanangam-bokatra ary ny mpanondrana lavanille nanao soniny fitakiana ataon'ny fikambanana SOS Vany. Nanamafy ihany koa moa ity vovonana ity androany fa tsy mafy ny asa ny ministry ny varotra sy ny indostria ka tokony ametra-pialana. Tafiditra ao anatin'ny asa sosialy ho fitsinjovana ny olona amin'ny boriboritany fahenina fanao ny solombavambahoaka Totosoa Andriamampandry ny fanomezana fampiofanana amin'ny maimaimpona ny ponina teny amin'ny fokotany Akazo Mangatsimo indray no nisitraka fampiofanana fanamboarana savony ho an'ny androany. Manampy betsaka ny olona amin'ny fiatriana ny fiainana andavanandro ny fisian'ny fiofanana toy izao ho ireo mpisitraka teny an-toerana nanangona ny vaovao onjalalana avy manana sy Mathieu Prince. Olona 100 maro no efa nisitraka tombontsoa tamin'ny fampiofanana fanamboarana savony natolotry ny solombavambahoaka Totosoa Andriamampandry. Fampiofanana maimaimpona nomena ireo mponina teny amin'ny fokotany Akazo Mangatsimo androany. Fokotany 4 ao anatin'ny boriboritany fahenina no efa nisitraka fampiofanana ity androany ity. Anisan'izany ny fokotany Anosoa, Ambodivony, Ambomanandray ary ny Antanety. Nanohy ny tetikasa amin'ny fanaovana savony zany ny tenako sy ny mpiara-miasa amiko dia name fanafarana maimaimpona amin'ny fanaovana savony ary ihany koa name fitaovana ho an'izay fanaovana savony zay zany ho an'ny vahoaka an'Akazo Manga. Be da be ireo no tsy anasa, be da be kosa ireo no zara famiasa dia mba fanampina asa mpivelomana ho an'izy ireo zany izao tetikasa zay natao zao. Zay fanomezana asa zay zany no tokony ataon'ny mpitondra fa tsy hoe vary kantony kely nomenanao vary 2 sotro na vary kely tosika efa mena na vary tsisy dia vily tatreo fa zavatra tahaka izao dia manangana association zareo na coopérative dia lasa asa maritra ho an'ny zareo izy lasa fidiram-bola ho an'ny zareo afaka koa miatrika ny vitangan'ny fidim-piainana. Manampy amin'ny fiatrehana fahasahiranana iainana amin'ny andavanandro ny fisian'ny fampiofanana toy izao hoy ireo mpisitraka. Zava-dehibe ho anay ety amin'ny fokotaninay ety Akazo Mangatsimo ny fahazahoana an'izao fiofanana manao savony izao satria tena manampy be da be anay amin'ilay tsy fananana asa le izy afaka hivelomanay rehefa le mahay manao an'ilay izy zay moa zay raha teo no mena maimaimpona zao manko zao tena raha malala ny fahasarotan'ny fiainana ny fiakaran'ny vidina savony indrindra afaka amidio ny olona ngena mandehandeha eny fotsiny raha zany ny milalao ohatra dia efa maloto be dia ohatra ny hoe hitanao eo zany ny fahasahiranany nefa raha manana vadina asa izy manana asa hivelomany mihitsy izy amin'izao fanaovana savony zao dia mety mba ho afaka amin'ny fahasairana. Trabako zany amin'ny fahatongavan'ny député Totosoa Andriamampandry eto Akazo Manga dia ny fanomezana ny asa ho an'ny tanora amin'ny fanambarana savony. Raha fahitako azy raha hipetrapetraka fotsiny aleo manao an'ilay izy ihany aloha
mba hovidiram-bola kely. Fokotany anisany ahitana olona sahirana maro ankazomanga antony nandrisika ny solombam-bahoaka mety fampiofanana maimaim-pona ho amponina eny an-toerana ity. Raha andoavam-bola tokoa manko dia manodidina ny 3 alina ariary ny sara ny fampiofanana fanamboarana savony. Vaovao ny kolotsaina ankalazaina androany 20 martsa ny taom-baovao malagasy. Etsika maro no nentina nankalaza ity andro ity izay fanosantarina tamin'ny fitondrana ny afo tsy maty tamin'ny tanàna maro Omalial. Nisy ny fizarana vary amin-dronono tondra tantely sy fitsofandrano ireo olona tonga nanatrika ity fankalazana ity tetsy Mahamasina. Onjalalana Naivomanana sy Mathieu Prince Atrany. Efa fantapendatra ny zavatra mety hiseho eto amin'ny firenena amin'ity taona ity hoy ireo mpandalina tantara. Mbola ao avy kosa nefa amin'ny fotoana ampahafantarina ireo zavatra mety hitranga ireo raha ny fanambarana trany. Efa tamin'ny fotoana ny tondrany Ralambo no nipetraka fahankalazana ny taom-baovao malagasy ny tsinam-bolana amin'ny fotoana fiakaran'ny vokatra ary izany no tohizan'ireo mpandalina fomba amin'izao. Fotoam-pararano no ankalazana ny taom-baovao malagasy ka tsy misy daty voatondro fa ny tsinam-bolana no anaovana ny fankalazana. 20 mars ary ao ny tsinana ny volana. Ny tena marina tsinana ndraiky ambabosy fa amin'ny 7 alina fa raha vao volana ny tsinana oren'ny 12 taona dia ny epitso izy voasaina voalohany volana. Io fotoam-pararano, fotoam-bokatra, fotoam-pitijana fa tsisy olona hifaly eny fotoam-paravary raha hoe krizy da hifaly eny amin'ny lotaona nefa ny lotaona no fiatsihan'ny adala. Izao tsika manomboka tsinana ny volana hatramin'ny fianomanana. Zay hoe teneniko teo hoe raha misy avana hoe mbola lasany indafy na lasany tsaha ka mety ohatra hoe amin'ny lahady izy vao tonga. Dia amin'ny lahady ny fianakaviana vao miara manao fety be. Malagasy raha manontany izany dia taona firy moa izany zao misy olo mireto ambony tany. Taona firy moa izany zao misy iny masoandro. Dia ohatr'izay mamaly an'izay sarotra izany. Satria samy nisy ny zanak'olombelona hatramin'ny tonga avy ny vary teto Madagasikara tany Ankaratra hatramin'ny nisy ny fanantsakana dia nisy izay fotoana izay. Etsika maro ny entana nankalazana ity androandroany ity. Anisan'izany ny fizarana vary amin-dronono tondra tantely. Izany no natao dia mba ho mamy sy ho toy no ahely any amin'ny fiarahamonina. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fitsofandrano ireo olona tonga nanatrika ny fankalazana teny Mahamasina androany. Rampitso no anomboka ny Ramadan ho an'ny mpino Silamo. Miovaova isan-taona ny fanamariana azy ity araka ny tety andro Silamo. Inona tokoa ny Ramadan? Ny tsara ho fantatra mahakasika izay tateriny Jessica Miresy Andry Rakotomala. Ny tety andro isaina amin'ny volana na calendrier lunaire no ampiasain'ny finoana Silamo. Izany hoe tsy toy ny rehetra izay calendrier solaire. Miovaova isan-taona araka izany ny fanamariana ny Ramadan isaky ny tsinam-bolana. Lasaky ny 10 andro no ny tamin'ny taona lasa kosa. Raha ny faharoa ny volana aprily ny volan'ny Ramadan ny taondasa, lasaka 10 andro izany ka marina manomboka rampitso. Anaran'ilay volana mihitsy araka izany ny Ramadan. Fifehezana kosa no atao mandritra ny 30 andro. Dia ao anatin'izay aty amin'ny musulmana moa matetika zany tsy mandika an'ilay zay fifadikana fa filazana azy zany fifehezana. Ny mampiavaka ny fifadikana sy ny fifehezana satria fifadikana ohatra hoe sakafo ihany no fadiana. Nefa ny le tena izy tena fehezana ny vatana ray amanontolo, ny maso tsy manaranaraka zavatra hoe voarara, ny vava tsy miteny zavatra zay voarara na mifosafosa, ny sofina tsy mihaino lamozika sy ny reny resaka zavatra mamoa fady reny, ny vatana ny tana ohatran'izay fifehezany tena amin'ny ankapobeny no atao zany ao anatin'izany Ramadan zany satria mampiena ny filambatana fa mampiakatra avo ny voninay ny fanahy zany. Zay no atao mandritra ny volana Ramadan. Ka ny zavatra atao zany ao anatin'izay dia mivavaka no tena atao. Zany hoe le filambatana ahena fa le filan'ny fanahy no ampitombona. Misy fiapetra kosa ny fidirana ao anatin'ny fifehezana. Mila hoe mpino Silamo, ampitaona, olona salamasaina sy vatana, olona eto an-toerana izany hoe tsy eny am-pandehanana, mila vehivavy madio tsy ao anaty vadimbolana ihany koa. Manomboka amin'ny 4 ora sy sasany maraina ny fifadin-kanina hatramin'ny 5 ora sy sasany hariva. Tsy misakafo, tsy misotro rano, mandritra ny 30 andro. Fanatanjahantena tonga eto Madagasikara ny mpifantana mpilalao avy amin'ny club Paris FC. Ijery ny mpilalao malagasy no tena antonjiana eto. Nanambara ny tenany fa tsy mipetrakolana ny arabata ny mpilalao malagasy no ny fananany taktika tsara. Asin'Andria Malala sy Taiziny. Mety aka-mpilalao malagasy ny Paris FC. Fantatra fa tonga eto Madagasikara ny mpifantana mpilalao eto Afrika avy amin'ity club frantsay ity.
tena atondiany eto ny ijery ny filalaon'ny malagasy indrindra taoren'ny tantarany Barea Madagasikara ireny na teo amin'ny kanina izany na tamin'ny tranona farany teo. Taorinan'le efa ela moa zany efa tambola tao Paris FC nefa resaresaka tamin'ny directeur technique ny Paris FC hoe manana hoe sao de m'intéresser anareo Madagasikara fa manana talenta koa zay mihoatra mitovy amin'ireny ankizy any Afrika reny fa sao de intéressé anareo mba mitsidika anay mijery any mpilalao malagasy de nisy moa zany le kanina tamin'ny 2019 iny zay na surpris amin'zareo de taorianan'izay koa nisy ny performance tsara be nataon'ny zandrikely tamin'ny chanina iny de nanomboka teo nisokatra ny lasa nivelatra zany le discussion anay. Azo everina fa isy fiaraha-miasa eo amin'ny club malagasy sy ity club frantsay ity ho hiatrany ity mpifantana mpilalao ity. Suite de la première visite, j'ai encore des matchs intervenir à regarder ici, surtout pour les jeunes. Et après, il y a le match demain d'élimination pour la CAN que je suis. Et après, pour la suite, on en discutera, on verra. C'est ma première visite, je pense que ce n'est pas la dernière. Ho fantatra tsy hoe laraka izany aorian'izao dian'ny Madagasikara izao izay mpilalao malagasy ho lasa ny Paris FC fa raha ny feo mandeha aloha dia inina mpiandro tsatokazo ny Barea tamin'ny tranona lasa teo iny no mety ho alaina izy ireo. Mpifaninana fito no isoltena ny Madagasikara mandritra ny Voivosa Afrika izay anomboka ny 4 Martsa 2022 ho avy izao. Fifananakira atao eto Afrika na sokandinana sy anehoana ny talenta nanany tsiraray. Mananika ny 727 alina ireo mpandray anjara avy eto Madagasikara, Nigeria, Kenya, Seychelles, Tchad, Ouganda, Congo, Zambie, Malawi, Gabon ary ny Republika Demokratika ny Congo. 724 sy iray alina tamin'ireo no tafakatra amin'ny dingana manaraka zato ihany kosa ireo hiatrika ny dingana famaranana izany hoe 7 isaky ny firenena isy dingana 5 ity fifananana ity izay hitanterahina mandritra ny 20 herinandro anomboka amin'ny audition à l'aveugle ny battle ny KO fifanitsanana samihafa ary ny seo mivantana. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany anetsiny ireo Soudanais no tavelana tondradrano amin'izao. Mizaka ny fiovaovan'ny toetrandro ity firenena ity izay mizaka ny tondradrano misesy tao anatin'ny taona vitsy. Efa misy ny fandraisana andraikitra ataon'ireo tompon'andraikitra mba anavotana ireo mponina tavela anaty ranobe. Afitra Sondraibe Manorandria Malala eo amin'ny sary Africa News. Tao anatin'ny fataonany fanesy tsy afabela tamin'ny tondradrano i Soudan Atsimo. Volana maromaro izay ny andrandrany rehetra orana. Dibodrany tanteraka ao beniko sy mba nivokatra sy ny trano fonenana mamely mafy ihany koa ny tsy fahampitsakafo tranga izay tsy mbola fahita hatramin'ny nahataniny tany antony fahasimban'ny tontolo iainana ka mitarika amin'ny fivoavan'ny toetrandro izao rehetra izao. Ny roa patelony ity firenena ity no tratran'izao tondradrano izao ka isa mitondra takaitra goavana amin'izany ny ao amin'ny tapany avaratra izay niaina tao anatin'ny fahirany fotoana ela. Olona netsy ny voakasika ary atao orana ny mety fahavakisan'ireo fefilo ka nampitrotraka ny takaitra raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Tapaka avokoa araka izany ny lalana ao amin'ireo faritra voakasika sahirana ireo mpamonjy vona sy ny mpamaty sakafo amin'ny fivezivezena amin'ny toerana maro. Maro ireo toerana no mitoka-monina ka tsy maintsy miroso tsikelikely amin'ny famindratoerana ireo mponina. Efa mietsika avokoa ny tompon'andraikitra maro any toerana amin'ny fanavotana sy ny fanampiana ireo mponina ao Soudan Atsimo. Fandarana aona marina sy Global News toy ny mazatra no rainao vetrany aorian'izao fampalalam-baovao izao. Aorian'izay ny fandarana Sahila zao sy ny oronan-tsary mitondra ny lohateny hoe Aquaman. Ny tena koa metraka ny mandrapitafindray tombo klasy tombo vavy. Veloma tompoko.